Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Aza menatra ny hovavolombelon'ny tompontsika. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Teny izay nambaran'i Paoly tamin'ny Timoty. Voasoratra any amin'ny Timoty 2:1-9. Koa aza menatra ho izy ny hovavolombelon'ny tompontsika. Ny vavolombelona dia izay olona mijoro, milaza ny marina, manambara sy mitantara ny zavatra hitany masony, ny ainany, reniny sofiny, fantany ny amin'ny zavatra iray. Ka raha milaza hoe vavolombelon'ny tompontsika dia olona mijoro zany, manambara ny marina momba an'i Jesosy Kristy, milaza ny zavatra hitany sy ny ainany, tsapany sy reny momba an'izany Jesosy Kristy zany. Dia tsy inona moa zany fa tena hoe fitoriana filazany tsara mihitsy zany ilay hoe fijoroana ho vavolombelon'ny Jesosy Kristy. Ary zany no namporosihan'i Paoly an'i Timoty. Indraindray tokoa mantsy rehefa toriana ny filazany tsara, rehefa ambara ny marina, rehefa resahina ny amin'i Jesosy Kristy dia misy ny manohatra, misy ny mankahala, ary misy ny tonga dia tsy tia. Dia vokatra izay dia lasa misy an'io henatra io ao amintsika kristianina, ary lasa ohatrany hoe matahotra isika. Ary zany mihitsy no azo heverina hoe nahatonga ny Paoly namporisika ny Timoty hoe aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika ianao, satria tamin'izany fotoana izany ny fitoriana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty sy ny herin'i Jesosy Kristy dia tena nampigadra mihitsy. Dia mety hisy ihany ilay tahotahotra, mety misy ihany ilay fiafina fonana sy ilay zavatra samihafa. Dia hoy Paoly hoe aza menatra ianao, fa mijoroa ianao, masahy ianao, mivoay ianao, ambarao ny marina ozy izy ny amin'i Jesosy Kristy. Ary Paoly dia imbetsaka no efa nilaza an'izany hoe tsy menatra. Any amin'ny Romanina 1 izy dia efa nilaza manao hoe tsy menatra ny filazany tsara ozy izy fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino zany. Ary amin'ity epistely faharoa an'i Timoty koa dia ambarany any amin'ny 2:20 ozy izy manao hoe ka tsy menatra aho satria fantatro izay inoko. Zany hoe Paoly zany dia olona tsy menatra mihitsy, ny joro, ny laza ny amin'izany hoe izao zany Kristy zany, izao ny momba azy. Ary izany no tiana hitariana antsika amin'ity anio ity. Indraindray tokoa mantsy any anivon'ny toeram-pianarana ohatra ny mpianatra dia menatra eo anatrehan'ny mpiara-mianatra, eo anatrehan'ny namana hilaza hoe kristianina, hilaza hoe izahay ao amin'ny Kristy dia izao, tsy manao an'izao zay, na tsy fomba anay izao fa zay kristianina. Menatra ny hivavaka mialohan'ny hanatanterahana fanadinana na ny zavatra toy izany. Aza menatra ry avana ny vavolombelon'ny tompontsika, asehoy amin'ny olona ny maha-kristianina anao. Dia tahaka izany koa any amin'ny toeram-piasana izay misy antsika any dia indraindray afenimpenitsika, satria matahotra tsika izay mety ho réaction an'ny olona. Ao anatin'izay tahotahotra izay mihitsy no mahatonga io teny io nambara tamin'ny Timoty, ka ambara aminao hoe aza matahotra, aza menamenatra ny vavolombelon'ny tompontsika ianao, fa ambarao amin'ny olona hoe zay kristianina, izao ny fomban'ny kristianina, ny kristianina tsy manao an'izao, Jesosy Kristy dia izao ny amin'izany Kristy zany. Mila mijoro isika kristianina ary tsy menatra ny amin'izany tsika. Fa ny olona ny amin'izao fotoana izao, raha misy zavatra foto-kevitra hijoroany dia tena asehony amin'ny fomba rehetra mihitsy, na ny lokon'ny akanjony, asiany tatoazy mihitsy ny vatany, anehoany an'iny zavatra hijoroany iny, ary tsy menatra ny amin'izany izy. Ka isika kristianina izay manana ny marina ve ny amin'izany famonjena izany, isika indray ve no angina? Mila mijoro isika, tsy mora io satria maro be amin'izao fotoana izao ny olona tsy te herika an'izany atao hoe filazantsara zany mihitsy. Kanefa na eo ary zany, na misy ary zany, ny antsika tsy maintsy toriana ny amin'i Jesosy Kristy. Dia aza menatra milaza hoe ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao. Aza menatra manambara ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, fa misy famonjena ny olona ozy Paoly ao ambadika zany fijoroana ho vavolombelona izay ambara amin'izany. Fa be dia be ny asa-pamonjena nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika, dia tsy mahasatsika milaza hoe avy amin'Andriamanitra no nahazoko ilay fahasoavana. Fa matahotra isika menamenatra ny amin'ny mety hoe ho tsarain'ny olona zao raha henony hoe kristianina, raha milaza ny maha-kristianina eto. Any amin'ny toeram-piasana misy ianao, aza menatra mihitsy, azonao atao tsara mihitsy ny hoe mivavaka ianao alohan'ny hanomboanao ny asanao. Asivy tenin'Andriamanitra ao anatin'ny biraonao, ny hira-pilazany tsara henona sy ny zavatra samihafa ohatr'izany izay hijoroantsika vavolombelona amin'ny maha-kristianina antsika amin'ny sehatra rehetra
izay misy antsika ary havana dia zao aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika isika. Ary indraindray ny an'ny sasany na dia le hivavaka eny an-tsena alohan'ny hihinan-kanina aza asa mividy mofo eny an-tsena eny izy na mividy zavatra eny an-tsena eny izy mihinana sakafo eny amin'ny restaurant dia menatra hivavaka. Nefa dia iny vavaka izay ataonao iny dia iny fiondrehanao hivavaka iny dia efa zava-dehibe iny, efa misy fijoroana vavolombelona ao ambadika izany hoe kristianina izay ary Jesosy Kristy no miasa sy miaro amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Dia efa zava-dehibe zany ry havana. Ary Jesosy Kristy nanambarany amin'ny Luka 7:24 manao hoe na iza aho izy no menatra sy ny teniko dia homenatra azy kosa ny zanak'olona raha avy amin'ny vonany sy ny rainy ary ny amin'ny anjeliny masina. Ekena nefa aloha ry havana fa mazana be, sarotra. Amin'izao fotoana izao misy reny olona izay mandana fahasahiana mihitsy mitory any amin'ny arabe, mitory any anaty lamasinina, anaty train, mitory amin'ny toerana samihafa reny, izay tena hoe mahavariana, mahafinaritra mihitsy ny fahasahiana nanan'ilay olona mijoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy. Fa ianao na izaho, nahoana antsika ny tsy mahavita dia ity no secret. Io tsy resaka hoe toe-tsaina fotsiny hoe zaranga tena ho saha, fa tena fanahy masina ry havana. Ny fanahy masina ny manome antsika ny hery hanatanterahantsika an'izany. Fa raha mijery tsika le tenin'Andriamanitra ndraisintsika teo ihany le Timoty 2:1 dia ambarany eo amin'ny 5:7 dia nambarany Paoly aloha ny hoe fa tsy nomena fanahosa isika ozy izy fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena koa aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika. Izany hoe toy an'izany ilay izy, izany hoe ny fisian'ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao no ahafahanao manana hery hijoroana ho vavolombelona hanambarana ny marina. Ary izany no izy satria rehefa nidy tao anatin'ny trano ny apôstôly, rehefa taty aoriana zany rehefa nitsangana tamin'ny maty ny tompo dia natahotra reo dia tsy nasany voaka tao mihitsy na dia efa fantatra zareo hoe nitsangana tamin'ny maty ny tompo. Fa izao rehefa tonga ny fanahy masina ny latsaka tamin'ny fotoanan'ny Pentekosta dia nanana fahasahiana dia nivoaka amin'izay dia tonga dia nitory filazany tsara, tsy natahotra mihitsy ry Petera nitory. Ary rehefa vakinao ny asan'ny apôstôly 4 aza dia nisy tantara hoe nenjehina zareo, nikapohana dia nangataka mihitsy hoe tompo mba homeo anay ny fahasahiana, nangataka ny fiangonana hoe mba homeo anay ny fahasahiana hitory ny filazany tsara sy hitory ny teninao. Dia niovitrovotra ny trano dia feno ny fanahy masina izy ireo dia nanana fahasahiana ao izy nanambara ny filazany tsara. Ny fahasahiana izay ananantsika entina mitory dia tena asan'ny fanahy masina. Ka rehefa tonga amina fotoana ianao hoe eto tena tokony hitory, eto tena tokony hijoro, eto tena tokony hanambara ny amin'ny Jesosy Kristy dia mangatahery avy amin'ny fanahy masina hoe fanahy masina ampio ahafahako mijoro, ampio ahafahako manambara fa zaho te hilaza ny atsaranao sy ny herinao fa izay no asantsika hijoro vavolombelona hanambara ny asa mahagaga izay nambara nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainantsika sy nataony teo amin'izao tontolo izao. Dia izay no andraikintsika kristianina ny manaparitaka an'izany, ny mitaona ny olona hino amin'ny alalan'ny fijoroana ho vavolombelona ka dia averitra ihany hoe aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika, mangatahery avy amin'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatinao fa tena homeny ianao ary havita zavatra mihoatra noho izay nieritreretinao ary ianao fa aza mijanona amin'ny hoe za sarikenatra, za tsy mahavita an'izany, tsy haiko mihitsy n'izany fa za ty ambadimbadika fotsiny ihany manohana anareo, fa mijoroa ianao fa vitanao zany raha miaraka amin'Andriamanitra ianao. Dia ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra. Amen.